Voaly mainty. Tantara nosoratany natasandry ianirina. Ndry fa iza koa ary nitazako miditra amin'ny efitra farany atsimo iny. Ndraso hoe jerena raha ny fahalalako azy mantsy tokony sisy olona hivezivezy afa-tsy zasy patron ihany ato, nefa ohatry ny hoe vehivavy ny fahitako azy teo. Aleo voaina moramora ny varavarana, ary tena tsy mety koa izy tia. Ndraso hiditra moramora ary jiro mipitsilopilopy kely no mirehatra ato. Raha azoko tsara zany dia maizina ato rehefa tsy mirehatra io jiro kely io. Ary izy io ambony seza io, mety ilay olona niditra teo angamba. Manome lamosina koa izy dia tsy tazako mihitsy ny endriny. Aleo tedavina ny fampiretana jiro ka. Ty eto akaiky ny varavarana ty ngamba ka. Izay fandrehatra ny jiro. Hoatray, ary nakaiza ilay olona teo amin'ny seza teo e. Oay, ay ve misy hevitra famakiana boky ato e. Tena biblioteka mihitsy kay ato izany. Ialida, fa inona no ataonao ato? Antonia, tsy izany hoa fa ohatry nisy olona niditra teto a. Tena nisy olona niditra teo narahako. Dia aiza izay olona eo? Ianao rery izao no hitako eoko. Ka zany indrindra ny mahagaga e. Tsy hitako ilay olona vao narehatra ny jiro. Fa tsy dia tiandra amin'izay hidirana loatra ato hatramin'izay a. Tato manko no nafaty mivadina. Nga? Sao dia matotoa ary ilay hitako teo. Aiza kosa e, tsy misy an'izany ato. Manao an'izany ianao fa efa hatramintsika ilay voatany an-dalana ato tamin'iny a. Dia efa nahatsikaritra zavatra hafahafa. Amin'ny alina koa mahita aloka miserana eto am-baravarankeliko eto foana. Ianao ve hatramin'izay tsy mba mahatsikaritra an'izany? Eny e, aza miasa saina amin'izany loatra ianao. Omaly koa zao a, na rehefa eo am-behivavy ohatry ny hoe mikikika miantso vonjeo izany. Tsy haiko mihitsy hoe inona ny anton'ilay izy fa tsy lavitra eto mihitsy a. Raha momba an'ilay matotoa aloha dia mety izy ihany, sady misy fotoanany koa ilay izy. Fa za mino hoe raha tompoko vavy io mandehandeha ato io. Fa ohatry nisy izany. Madama tsara tarehy izay izy. Efa teo amin'ny 7 taona teo izay no nahafatesany. 7 taona? Tsy azoko. Fa inona no nahafaty azy nefa? Ohatry ny hoe nisy namono angamba. Dia tato ihany ve? Ie, tato ihany. Fa aleo aloha andeha. Dia no koa mivoa tato fa sao dia tratra amin'ny monsieur ato a. Tena mahaliana ilay resaka ao. Raha misy fotoana ve dia mba afaka toizana ilay resaka teo? Eny, manaraka izany. Izay aloha fa lasa. Eny ary, izay ilay no ahiahiko. Tena misy matotoa izany ato. Matotoa tia mamaky boky izany ilay izy. Efa dia tonga so ihany fa maningam-pantramba izany tratrarata taty Ravalomanana. Ndry fa tsy Ravalomanana indray aloha e. Ary kokoa be izany a. Inona matotoka be azy eo? Hoatray maro. Ary misy maromaro ireny vokaravy avy anaty ala ireny. Ary manao iny izany. Fa lasa mandritra ilay matotoa dia enjehandreo ohatratsy. Manana dia tarisana izany ilay olona. Aleo mahiratra ty anaty ala ty dia aleo manjoso modely fa sao fatandreo olona hitany eto e. Aleo ny azakazaka. Ary tena misy maniaka zany ety a. Ny fianamany ambo mbola tsy nahina.
marina mafy tsy maty aty rabatoy sasananandra mba tsy hitan'ny olona tsatselenyako oay ary olona miamiko neto andavakana vonjeo Alida fa maninona ianao e? mahery tena nanofindray aho. Nanofy? De miantso vonjeo mihitsy ve? Maninona atao amin'ny hefitraniko moa ianao e? Amin'ity andro misasakalina. Ka nahenonao nikikika be tao anie za de taitra de nijery anao. Ay ve ary nahoana koa ary mivoty varavarakely ity nefa efa nidiko tsara teo. Tsy maninona zany io na tsy midy azy aty ange tsy misy maninona zany e. Misy matotoatoko. Aza de miteniteny foana re a. Manapakatsinay mihitsy ianao matoto. Fa ahoana ihany aloha le valin'le resaka nyteneniko anao tamin'iny e? Le hoe ahoana fa tsy tadidiko. Le hoe tiako ianaoko ho dinao fanina ndray a. Ay ve ka zany matahotra. Matahotra inona ianao? Ianao ve tsy efa misy vehivavy miaraka aminao na efa manambady mihitsy aza? Mbola kia zany hoe efa nisy ihany fa efa nisaraka e. Zany eny e tsy azoko lavina aloha hoe mety ho tianao any ahy e. Sady ianao le olona manampy ana tamin'ireny fahasahiranako ireny. De manaiky ahy zany ianao? Manaiky aho hoe tianao fa inona ndray e? Sa tsy mahatoky ny fitiavako ianao? Hitanao manomboka izao a de tsy famidemena azy tsony ianao fa hitady ho lavitsika anao an'izany. Zany ve? Ka aleo aloha za hiasa ihany sady za koa tena mbola tsy tapa-kevitra tsara. Aza mba mampifila moa e. Ary aloha za toretakaikinao eto ka. Ary hafahafa be ny ity fandreny ity zany. Hafahafa maninona? Tsy azoko. Aleo aloha andeha ka. Matory ianao. Mahaliana be ahy ty efitra famakiam-boky ity aleo mba hitato boky vakivakiana ato aloha e. Ho vakivakiako alohany atory. Boky be dia be reto ve dia tsy isy izay mba tsara mety amiko. Ary inona koa ty latsaka ty? Kara-panondro nivo manana. Kara-panondro nivo? Alida, fa maninona ato ianao? Ay, manaitra koa ianao ka mba mijery boky aho. Ay, tsy dia tiako loatra ny fidiranao ato. Gaga nahita ny varavaranao ny vo. Ka tsy avelanao mamaky boky ve za zany? Alaivo izay boky tianao vakiana dia andao ivoaka e. Sady misy resaka tiako atao aminao izay koa mantsy. Efa ty ka, fa resaka inona? Zao, misy tovovavy hafa any maniry araka amiko. Te hanome sansy farany anao a. Betsaka ny Alidany te ho vatiko e. Nefa tsy dia misy tiako loatra zareo reo fa ianao ny tena tiako. Tena zany ve? Dia ahoana ary ny fomba atokisako anao amin'izany e? Ezany izy hoe betsaka sipa te hiaraka aminao. Rehefa manaiky aho ho vatiko ianao dia avelako any daholo zareo. Ary ataontsika farak'izay aingana amin'ny mariazy raha manaiky ianao. Eny ary manaiky anao Ay, manomboka izao dia tsy mpiasa ato intsony ianao. Ka hoana? Mety aminao ve izany? Eny ary mety foana. Dia afindra ihany koa ny hefitranonao. Afindrao ambony. Ay, tena tiako izany fa zaho ary mahery mba te handeha hamangy amin'ny bebe ahy. Afaka mba mitondra avy ianao? Raha sao ataondro izao aloha mbola tsy afaka satria misy olona andrasakely izay. Fa raha mety aminao dia raha rivotsika no mandeha. Eny ary
Ary andeha ao aloha hijery an'ilay efitrano vaovao e. Odiny ato hoe Mandroa tompoko. Iza moa raha tsy mahadiso azafady? mademoiselle Antonia, tsy zany fa ny raha ny alida hitondra an'ireto vola reto. Ay kosa, fa hono marika alakely. Ahoana ry bebe? Ohatra ny olona efa hitako ianao a. Sa diso ve ny eritreritro? Zany ve? So dia mba olo-kafa kosa e, zaza zao mihitsy vao nakatiako. Dia mety olona mitovy tokoa ve zany? Ka manahoana hono kiala alida kely koa azerinao a? Ay, azo lasaina milamina tsara izy ka. Zay aloha ry bebe fa anatitra an'ireto karaman'ireto fotsiny aho dia andeha. Manaraka indray? Ry eny ary, velomany amin'ny any dia misaotra anaka. Eny ry bebe a. Tena tsy diso mihitsy ny fitadiako fa ilay olona mpanatitra vola teto amin'ny zanako ny asa mihitsy ny olona iny a. Dia sanatria koa ve any alida miasy e? Tena hafahafa. Sa ve dia fifantsifindravatra fotsiny ihany? Engane mba ho diso zany eritreritro zany ka. Tsy misy zavatra azoko atao mihitsy ato izany ka mankaleo. Andry maninona mora mba makamaka rivotra ny tokotany e? Aleo hitondry ity boky ity dia ano mamaky boky. Oay, fa iza koa io mipetraka amin'ny seza eo an-jaridaina io? Ny lohany avy aty aoriana fotsiny ny tazako e. Aleo rangahy tonga dia aleako eo a. Sady mba misy namana koa amin'izay. Ndry tsy le olona misarom-boaly mainty indray ve io e? Ie, sady iny fa mitsangana izy dia lasa vao nahita. Ary diso fijery ve aty eo fa ohatran'ny hoe nitsika kely izy dia lasa. Sady latsaka iny taratasy teny an-tanany, ndrazo jereko. Oay, sary vita amin'ny penina mbola tsy voaloko tsara. Ohatran'ny vohitra kely iray ne izy izany e. Mbola tsy vita tsara nefa ity izy. Aleo ataoko atao anaty boky koa ato e. Ary aleo miverina any an-trano fa mandrivotra loatra. Mba izy ary le olona teo. Sa le matotopo? Izy aza toa tsy maninona koako. Otry, fa tsy izy ary fe tazako am-baravarakely io. Tena mitsikitsiky mihitsy. Aleo akarako any. Ody ry alida. Mandrosoa e. Ary nga tonga sahady. Nanao ao bebe any? Tsy nahapoiziko hoe inona ny remby anao a? Tsy azoko. Mipetra aloha e. Tsy tazanao ivelany ao nga mahery. Mahery? Ramose ve? Ieko. Fa iza indray ary nolazaiko aminao eo. Ay ve izy efa lasa izy ka. Tsy ao tsony izy. Sady mila miresaka koa tsika senao. Mino fa efa vita ny asanao matoa ianao mipetrapetraka eto. Antonia, zany e tsy mpanadio trano tsony ato e. Fa azon-dozinina reto ianao e. Loza inona e. Fizao a, manandretsaka tao aminao a, raha afaka manampy ahy ianao. Mifahalalako anao mantsy mba ho lazo fampiresahana tsara ihany. Ay, ka lazao ary ny resaka ao e.
Mahalalaka tsara tsika izao fa raha mise mety tsy mody eo androany. Mety misasak'alina mihitsy vao tafaverinao na mety andry any amin'ny alehany ihany mihitsy aza. Fa zao ary nisy le resantsika asianao iny mahaliana be mihitsy a. Tadidinao ve le tao amin'ny efitra famakiam-boky? Ay, tsaroko iny ka. Dia inona amin'ireny izany no tena mahaliana anao? Ohatry ny teny tamiko ianao hoe 4 na 7 taona mahery izay no nahafatesan'ny vadiny. Izy nefa tsy nilaza tamiko hoe mbola tsy manambady. Ay ve, marina izany ka. Raha velona teo io vadiny io dia mety nitovy taona tamiko angamba, na zandriko kely fotsiny. Fa rehefa nanambady olona efa lehibe noho izy izany izy? Tsy haiko aloha izay tena mety ho fahamarinana fa araka ny fandaniana natoko dia olona efa antitra koa izy io. Fa io zavatra iainana io mahatonga azy mbola tanora endrika lalandava toy izao. Izao fony za vao tonga teto mpivady vao kely vao vita raharaha izy mivady. Mpiasa trano ohatranao izao koa nahatongavako teo tamin'izany. Teo amin'ny 20 taona teo ngamba le madama kely. Be voky izy tamin'izany. Izany hoe misy zanak'izy io izany any? Aza maika aloha ianao aza maika. Ny tena marina dia ohatry nataon'le rangaha natotra moa ilay zaza no niteraka. Izay ny filazan'ny madama. Andriamanitra. Teo dia nanomboka namoy fo ilay ramatoa kely ary diso fanantenana koa izy tamin'ny zavatra nataon'ity vadiny. Andray, tena mampalahelo tokoa izy izany. Tena tsapako mihitsy aloha ny fahorian'ilay ramatoa kely. Tsy teo eo amin'ny toerany fa tena nangidy Ary ny tena loza dia nanomboka nataon'ilay tsy vanina fangalana raha koa ilay madama vadiny. Nefa raha moa dia nananto tena teo amin'ny io lavarangana io izy. Fangalana raha hoe? Dia maty namono tena izany izy? Araka ny lazaikanao tany am-boalohany sy ny fandiniana nataoko ary ny fahalalako dia manana hery hafahafa izy iny. Mihinana raha velona izy mba hivelomany vatany. Tiako, vampira? Jerenao tsara efa ho fito amin'ny 20 taona izao ny esako tato. Dia ohatry ny foana indramose iny. Tsy mbola niovy izany mihitsy ny endriny. Raha ataoko hoe 30 taona izy ny tonga teto tokony efa 80 taona izy izao. Dia tsy haiko fa za koa moa tsy afaka mialana dia te handeha mafy aza noho izany zavatra mampatahotra sy maharikoriko izany. Satria mahatahotra ny aiko koa Ka tsy dia voly fe izy izany ry ataony afaka manova endrika amin'izay tiany izy. Izay indrindra. Ka tandremo so hoe ho raiky piti aminy ianao fa efa maro dia maro tokoa izay tovovavy maty ny tato izay. Ary ahoana izany momba an'ireo mpiasa amin'ny hotely? Tsy misy mahalala an'izany? Efa nisotro ny rano daholo ny ankamaroan'ireo Tsy afaka manao ninninona fa dia manaraka amin'ny baikony sy matahotra azy daholo. Tena marikoditra ary Antonia. Izany ve tsy ho fatiny tokoa? Lasa matahotra marina. Raha ny firesan'ny tamiko momba anao nefa realita Dia ahoana? Dia saza taitetra aloha ianao ny olona atahorana indrindra. Hitanao tsy dia sahaloatra miditra eo amin'ny efitranonao izy fa lazainy fahafahafa hono ianao. Nefa 2 andro izy izay sy nety niala tato amiko mihitsy. Tsy haiko fa mila mailo ianao Izay ngamba fa andeha amin'izay aloha realita ka. Mbola afaka miresaka foantsika fa izay fotsiny. Tombony ho anao izany fahatahorany anao izany. Kanefa mila miaro tena foana ianao. Tena mahagaga indray izany Dia inona ary ny atahorany Izay aloha ka. Ndeha atory amin'izay koa avareraka izany. Manaraka indray. Misaotra betsaka kia. Tombona tokoa ve ary io zavatra nolazainy Antonia io? Raha izany dia inona ireny tokony ataoko Teo aloha tokoa izy tsy mahavita mijanona ela tao amin'ny efitrano mihitsy tamin'izaho mbola tany ambany. Nefa hatramin'ny akarako tato dia tamana be ato izy. Niara-matory tamiko azy izy indroa alina izay.
fa izy koa aloha tsy mahasamikitikitikaa izay no tena mahagaga. Inona ny antony? Sa ve tena mety ho izay tokoa ve? Tena fiarovana amin'ny bebe. Aiza ny akanjo mafana teo? Tavelany ambany daholo ilay izy. Ary aloha alaina malaky ka. Mino fa taraiky ihany mihitsy. Reto kosa fa mbola taraiky tato daholo ilay izy. Ary aloha verina any ambony malaky fa efa amin'ny 12 alina izao. Mangina dia mangina koa ato an-trano izany. Aloha hidiana tsara ty varavarankely ty ka. Ary toa mivadika matahotahotra neza izany. Ndrasa ato ambany ondana aingany reto. Somary atao ato anaty fonkodoro mihitsy ka. Ao izy tsisy mahita. Zay. Ary aleo hivavaka dia atory amin'izay ka. Marina. Nanofy aho teo. Ohatry ny hoe nisy nandondona teo. Ianita, voay fa za ihany ane. Tena mahery izany. Ho avy. Angaty na efa natory be mihitsy ianao e. Ka andro efa amin'ny 12 sasany alina anie izao e. Ataoko fa tsy ody ianao. Tsy ody? Fa tetiavinao atoreza izany zaka. Ka ianao ka moa nilaza izay aleanao rehefa miala eto. Ohatry ny hafahafa ny ndry izany androany e. Ka ny ataonao mahasositra, mandeha tsy miteny, mody sasakala sa izany foana fanao. Mikisakisana toriko e. Dia aoka izay fa inona ary ty mitabataba ty? Raha toy izao foana kosa aloha nataonao dia tena miala tsiny. Tsy afaka hanambady olona pody aloatra izao foana. Sady tsy fantatra hoe taiza na taiza. Sy efa hoe mangina ho aho. Ary hitsangana ho aiza indray ary ianao fa eo matory. Aleo tsy ambadika atsy ny atory. Makarary lamosina be koa ny fandrinanao. Sady mahafanafana be ohatra ireny hoe misy lelanafy ireny veranga. Finna koa ary nahazo an'iny teo. Makarary lamosina ho no fandrina. Matahotra andray ngamba. Tena mino fa je fiaro tany amin'ny bebe ny nampandositra an'iny ty. Mety aty izany ny hevitra matoriny mahery matoa mivoty varavarana ty. Mbola matory ngamba. Mbatra maraina be eto am-pandriana indray izy androany. Andro efa amin'ny 6 io izao. Ndraso tonga dia sokafana reto forito reto dia voaina ny varavarankely. Mifoaza amin'izay ry mahery a. Andro efa mazava be io. Fa ino ty ataonao e? Otry. Nisaromany namba indray ireny lohany. Idinao aingany irido io realita. Ka mba hidiran-drivotra madio maraina re a. Za zao ny hevitra hoe efa tsy ato intsony ianao. Mandreraka mihitsy ianao a. Manao izay hafaty mihitsy. Aleo andefa. Ary esory ty lamba be ty fa zao ve dia hita lalana amin'izao ianao e. Aba ianao any. Ary aza sitomba ho any lambako fa magatsika. Sy mba manirikely. Tsy azoko mihitsy ianao ka. Fa inona ary mahazo an'iny ohatry ny hoe matahotra mazava izany ve sa ka izay tokoa anie no mahagaga e. Nahoana izy no amin'ny atandro no any amin'ny sosolona foana fa tsy mba miakatra aty ambony aty mihitsy. Ny alina vao mivoaka mandendehako ny tokotany sy ny trano rehetra. Matetika koa ary alina vao misy diale. Raha reny resaka Antoniary iny a. Dia tena izay mihitsy. Azavana natahorana iny. Ary mba inona ary ty zavatra misarona lamba mahita eto amin'ny rindriny ity. Izy lokadry. Fa mba sarina izy.
ao hoe mba jerena kely sarina vehivavy ty manao roby mainty lava be toy ny akanjo mary azy fa izy mainty fotsiny ny voaly koa mainty. Mba hafahafa koa ty izy ka ohatrany hoe mahatsiaro nofoko miverimberina teo aloha mahita an'ity sary ty. Le raha matoa tafaradalana tamiko misarina voaly mainty tena ity mihitsy ngamba ka ary aleo fa fanay kely mihitsy fa somary misy vovoka izy zany. Otry ary iny ny latsaka iny to sarin-jaza kely ary mety ity ngambo zany hoe vady mahery zany dia sarin'ny zanany zany ty sisika atao ambadika ny sary ty aleo ampirimina mihitsy aloha ty sary kely ty dia mbola anontaniako tsara ny Antonia ary aleo miala tato amin'izay ka. Tsy aleo hoe mijanona kely sika ry Antonia, misy zavatra asehoko anao azy. Ohatry fa misy ina ry Alida? Misy zavatra asehoko anao hitanao ihany fa lasa ohatry ny mailomailo be zany mantsy ramose tato ho ato. Tena manara-maso be antsika asianao izy. Mba mahatsikaritra koa ianao zany ka fa zavatra inona aloha zany e? Hitanao misy sary lehibe anaty cadre géant amin'ilay efitra fanila amin'ny ao dia latsaka avy ao ty. Fa inona nataonao tao ry Alida? Efitra ny ratompoko vavy anie ao e? Efa fantatro ka. Rehefa tonga any an-tranontsika dia misy zavatra asehoko anao koa. Fa tamin'ny sabotsy alina anie izy dia tsy nety natory teo amiko indray. Zany dia tao amin'ny efitra izy ny natory. Nolazainy fa misy lehilahy fony ny fandrinako. Tena hafahafa koa zany ry Alida dia vao maraina be dia nikotabaisiko tao. Vao sokafana ndraiky farafarana dia nisalobina lamba be tao izy sady nitabataba hoe idio. Ka misy zavatra adingo tokoa ny laza taminao e? Hoe azavana ny tena atahorana iny. Ary mitombina daholo ny eritreritro rehetra raha izany fa hono mety hoe sarin'ilay zanany vety sary ty sahany izy. Izay no tiako anontaniananao. Ao tokoa e? Tsy izy ity ka? Le zazakely arany voateraka mihitsy dia efa nyvonoiny ramose. Fa ty sarin-jazy ty izao ohatry ny efa eo amin'ny herintaona latsaka eo ngamba na mahery kely. Izany ve? Dia iza zany ty zazy ty? Say indray ary no tsy fantatro sa mety hoe zanany tany hoany? Mety izay marina nga. Fa tsy aleonao ve menana aloha ty sary ty e? Misy fanadiadiana kely tiako atao aminy izay. Afaka omeko anao ty ka. Fa inona moa izany no tiako ny atao e? Tena mbola tsy haiko ry Alida. Fa miankina momba n'ity sary ty izao no ahitantsika izay hevitra ao atao. Sao tokony tsy hiverina antsony ary Ka tsy izany indray ve no fatiny eo aminao? Tsy mety izany ka. Mila mitady hevitra tsika fa asa maizina anie no manjaka ao amin'io tanàna io e. Sady olona maro mivery faty tao. fa zao koa ndraso ty. Inona ty? Kara-panondro. Anivy ty. Izay indrindra mantsy ny namako io vehivavy io. Vaovao farany dia hoe nanambady lelam-panan-karena be izay izy. Ka io no izao mivady ramose farany tao e. Fa efa maty. Izy aloha mbola tsy maty e. Fa sataneny na ranony vadiny nivo e. Ka izy ihany re zany mahery ihany ny sata. Efa fantany hoe namany nivo ianao dia nanova anarana izy. Zay vao tena azoko tsara daholo ny fandehany rehetra. Dia aiza no misy azy ry Antonia? Ndao aloha sika andeha dia atoroko anao no misy anazy.
aza-pitsaliana toy izao ary santa misy zavatra tsy fantatrao anie. Inona? Bevoka. Bevoka? Fa inona mampimeanao amin'izany? Faly fotsiny aho fa anataranaka amin'izay kay. Karaha mbola zao ny nanaovanao ahy dia tsy ho tanteraka mihitsy izany fifalianao izany. Mba renjanako ihany a. Maninona raha mitady olona hafa ianao hanaovana izay ilainao izao fa tsy izahay. Mangina? Marenina? Jereo anie, fa mifery ny vatako. Efa maimbo daholo ireo sady mivoaka ratsy mijanona. Ny haiko efa kely, reraka. Manginy tena ho aho. Tsy misy rarahiko an'izany na dia kely akory ary. Sady ny olona hafa efa ho vatoko efa ao. Fa tena efa sakafom-biby sisa. Eny tena tsara ve zary le kialatsy misaintia? Ary fa mivadika antitra be ny tarehany. Sady mivoaka setroko. Andriamanitro. Ahoana ve nahafahako eto am-pelantanany ity devoly ity? Izay no malalaza. Rahabitsiraindia. Tonga dia vonoy ary santa. Mangiry firy ny vatako. Marary ah. Mbola maniry izany filiany amin'ny afo be. Karaha zareo ireny tsy maninona fa ity zanantsika tsy manatsiny. Tsy manatsiny hoe zanakazanany io. Izany hoe zanak'andry dia. Tsy fantatena maro satana mahery. Zanak'andry mahery dia. Zany ny anarana melosy verafony zanany amsy lanaiko iraimbilanja. Tena na Ravalomanana ianao. Tsy vary. Tena raha sotro lako. Efa namakeny. Tsy vanina ianao e. Tsy vanina. Tsy vanina ianao e. Zay ny alena rehefa mamatykarina loatra. Pererarera. Reny vehivavy vesirako reny. Efa daholo reny dia. Betsaka ny anjarako eto. Zay ny venako dia. Ary vonoya e. Vonoya. Aleko maty. Aleko maty. Mandrosanaka. Mipetrapetra e. Misaotra ry bebe ah. Ka manao anao ny alida kely an'izay. Nahoana antsizy nakaty fa ianao rery. Ie, manandresaka tao aminao tokoa ary bebe rasoa. Ny fotoana nefa ity tena fohy dia fohy ihany ka tsy afaka mivalapatra be tsika. Ka ina aloha narosanao e. Tsy inana ka. Fa zao tsy diso ny fitadidianao ry bebe fa olona efa mifankalala tokoa tsika. Ay! Ka zay aneo an'le lazaiko tamin'iny. Tsoriko aminao aloha fa efa nampikarohako an'ireo zandary mihitsy misy anao sy ireo namanao vezivezy taty sangy tsy nisy vokany hatramin'izao e. Zany ve? Ka raha tsy diso aho dia nisy zazakely vao nianatra nandeha tato aminao tamin'ireny a? Zafy keliko iny e. Ie, izay indrindra. Jerenao no ity sary ity e. Io ve ilay zafy kelinao? Ie, tena ialida kely tokoa ty. Fa taiza nefa nahitanao an'ity sary ity e. Manomboka eto dia hiatsika ry bebe ah.
aza matahotra ianao fa ialida dia olona tena matanjatsaina be izy ihany. Dia nataonareo aiza koa izany ny zafikeliko? Mazava mantsy izao fa misy zavatra hafahafa ataonareo mihitsy a. Dia tsy namelanareo koa izany raha tsy lasanareo any ny zafikeliko. Oka alory bebe a. Ndraso fa tantaraiko anao marina rehetra. Dia ny ety ambolohany aloha dia aoka ho fantatrao fa vonona nanampanareo mianaka kely a. Antonia, Ahoana izay monsieur? angamo zana niraka anao ivoaka androany. Ialidanina niraka anaka. Nisy zavatra nasainy jereko izay tany atsiana dia tany dia nasaina natitra an'ilay vola tany amin'ny havany. Fa hono a. Manao ahoana ny fijerinao azy iny? Izy aloha tena manjy. Tsy zany ka. Zany efa fantatro fa ny tena zavatra mampatonga azy mafy be ny anontaniako anao. Ny fahalalako azy aloha dia olona tena mpivavaka izy iny sady matahotra an'Andriamanitra. Dia izay ihany ve? Izay ihany aloha fantatro e. Fa izy aloha tena miraikiraiky aminareo a. Izy aloha efa zakako mihitsy. Zany. Fa ohatra manana hery hafa izany izy. Zany ve? Tsy haiko fa na ny masiny aza toa mahery be zany. Anga? Ny amin'izay indray aloha tena tsy fantatro mihitsy ry monsieur aleo fa raha vao mahita zavatra hafahafa dia lasaiko farak'izay aingana mihitsy ianao. Ka izay ary aloha fa andeha hijery azy eo ambony ao aloha. Tsy misy dia alentsony ve ianao izao arivo izao? Ohatra saika adiniko marina fa mahaizo-bolana anie tsika izao e. Ay tokoa moa. Andeha hanao fanatitra avy eo ka mety misasakalina indray vao miverina eo. Enjana be koa anie ty ry Antonia e. Fa ahoana ary monsieur? Saika tsy nahazaza tamin'ity volany ty. Zany? Dia taiza izany ianao no nahita? Tany amin'ny vilona ihaniko. Sady miaraka amin'ireny ihany moako. Dia aiza izany izao ka? Tsy hangatsika ty ivelana ty ve izany zaza izany? Zaza mbola ao am-boaka anie izany. Sady olona efa ho faty rehefa avy eo koa ve? Tena mahasahy ihany ianao ty ry monsieur marina. Zany ve dia anontaniana. Rehefa maty koa ianao dia afaka mangataka amin'ny losifera mba ho averiny ety indray. Dia manao toa ohatr'izao. Sady mitarika an'olona mba hiditra ho mpanompony. Zany ay, tsy asaiko ampidirin-drami aloha izany ilay fiara. Sa ilay 4x4 no entinao? Ianao koa ve dia vao androany vao nalalana izany raha Antonia. Asa vao ampidirina io fa tsy ahavita ny lalako any an-tendrombohitra any mihitsy io. Ay, marina izany. Fa lasany ianao? Avelao koa lasany. Tsy misy resahana. Fa ho aiza hono izy iny? Ka isam-bolana ane izy iny rehefa mahaizom-bolana ohatr'izao dia mandeha any an-tendrombohitra any. Dia manao inona any? Tsy haiko fa hoe manao fanatitra hono e. Tena mila mitady hevitra isika ry Antonia. Misy zavatra tiako ho fantatro mantsy. Ka za koa ne manandresaka tao aminao ry Alida e. Fa lazao aloha ny ianao. Ka ianao no laza hoe matahotra izy. Ie, dia inona ny antony? Fony lazany ateo indray mantsy fa masonao no mahery vaika loatrako. Ka bandiniko tsara izy rehefa miresaka izay. Ty sapile ambizonako ty no ataoko mahitsy tsara manatrika azy. Sapile? Fa inona izy ty? Sapile fitaovana ampiasainay ty rehefa mivavaka. Efa nohamasinina izy ty. Ary izy volafotsy ty ny tena mahatsara azy. Tsy hoe raha tsy akory ny tsy volafotsy fa toy ny tena atahoran'ny hery-maiziny. Ary izay zany ny atahorany ianao. Dia ahoana nefa raha hitany iny ka?
tsy hitanka akanjo misy vozona tsara foana no anaovako. Izy aza tsy samy mikitikako. Ny masoko indray somary lemako rano voasina kely foana alohan'ny fakahitako aminy. Tena izay mihitsy ilay zavatra nosikiriny taty amiko. Ireo eranananareo mihitsy ilay tiany ho fantatra. Mila mitandrina be ianao realita fa so hitan'ireo zavatra ireo a. Efa malina tsara ka. Ka namalina aza anie mifehy azo tokana realita e. Aza matahotra ianao e. Efa fantatro tsara ny amin'ny fahavaloko. Ankoatr'izay misy reto zavatra reto atao mba mifandriako. Dia ireo mahatonga azy tsy samatory ato. Dia taiza daholo izany no nahazonao an'ireo zavatra ireo? Bebenina miana andreo ka. Tia ohatry ny vato manjelanjelatra ity izao no hitako tena mety hamandriantsika azy a. Amin'ny fomba hoana. Aleo rehefa mazava ny andro dia andramantsika e. Mino aho fa eto ilay hevitra ato an-tsaiko. Fa izao aho e. Fa misy inona? Tany amin'ireny be anao andro any. Fa nanao ina tany ianao? So dia nanontany anao aloha raha misefa ataovy hoe ndranao a. Eny e. Fa inona nefa hoanina le anao tany? Nitondra n'ity sary ity tany a. Dia tsy azoko. Tsy azoko hoe ahoana moa no ahalalany bebe hoe izy io? Izao realita. Vondrano nanatitra volatany voalohany iny a. Dia tadidiko fa olona efa fantatro kainy ireny be anao. Kalma aloha ianao e. Nanontany ahy izy hoe efa hitako ianao fa nidiko tsy fantatra fotsiny tamin'izay. Fa izaho koa tonga dia nahatadidy azy. Dia izay no niverenako tany androany. Fa taiza nefa mifankahalalanareo? Mety hoe ametsiny anay ve izao ianao? Eny e, afaka mametsiny anay ianao raha misy tsinoko izao tantara izao. Inona ary ty ry Antonia? Teto Sily no mipetraka fahiny. Sily? Isily? Sanak bebe rasoa re izy a. Ary ianao ilay zazakely hitako nitezan'ny fony sa mbola mpanatitra volatany. Efa maty teto koa izany ny reniko. Moramora aloha ianao realita. So dia misy mareto tsika. Eny, dia aiza ny fatiny? Ka izy anie realita ilay raha matokely vadiny Ramsey. Maty namono teny izy. Andriamanitra. Neny. Sara n'ilay misarona voaly mainty hitanao io. Dia sarinao ilay sarin'ny zazalatsaka fitaolo hitanao iny. Ianao izany no miseho amin'ny nofok'isan'andro ireny. Tsy namposiko hoe dia ianao ve ilay olona mamaky boky ao ambany hitako foana? Dia ilay teo an-jaridaina. Ka re izay realita. Nitsiko kely ianao dia nisary manao voaly mitarianao. Dia lasa ianao. Neny. Realita. Ka ho azay. Efa nivoady tamin'ireny be anao fa hanampy anao. Antonia, nahoana ianao raha tamin'ny voanaka tany aminay dia efa nilaza ny zandrehetrarehetra ny tany amiko. Nahoana ny tsy navotanao nivo tamin'ny zavatra rehetra fantatro hatramin'izay. Ano manontany anao anie izaho. Ka tsy. Ka inona? Nahoana ny navelanao amin'ny fo fa tsy nentinao nandositra. Aleo aloha kakarano ianao e. Vetivety a. Izy alita. Efa matory izy monsieur. Fa misy inona? Misy lanao azy? Andao aloha apio fa tena grave be ty ry Antonia. Fa misy inona? Andao e. Sao dia sao mihitsy ve? Eno sao dia sao malaky ianao fa vonjy aina ety e. Fa misy inona ary? Ary mba haingana moa ry Antonia. Iza no vonjena ato? Hatr'izay tsy nisy hoe mamonjy izany tato. Ary ato amin'ny trano misy anivo anie izy izany. Midiry ianao malaky aingana dia batao inivo. Aingana. Fa maninona izy izany e? Efa tsy mahatsiaro tena intsony ange izy izany monsieur e. So mba efa maty ary izy? Mbola velo io fa tonga dia batao matsy anao. So dia arainao ihany koa ty andro. Ao ary e. Tena efa antitra kosa izany a. Olona mahikely ity dia ila tsy ho zakako intsony. Ka andao amin'izay e. Aingana dia ampidiro anaty fiara.
fa hoentina ho aiza moa izany hira misia aizy raha ely teo angakaingana rangaha fa taraika ao ary aingana nesy raha ely tonga dia mamily lahy angakaingana sa tena nahagaga ty kibona nanjara mivontsina be ty mekary ianao e be voky izy ty dia mety ho izay ve izany ny ataon'izao hoe vonjeny izao tena enjana be ny ery Antony ahy fa ahoana ary monsieur tena gaga mihitsy mijery an'ity fahamakianao ty ka ahoana ozy izy ianao ny fomba hitondrako azy any amin'ny dokotera inona no lazaiko ka tsy azoko anao hoe maninona izy ny tsy maintsy hoentina any e firifiry eo sipakely taona velana ho faty sy rarahinao ka izy ny olona voafidy hitondra ny zanaka satana ry Antony ie zaza voasazy tokony tsy nampijaliko ny olona io zany ve ie be voka zany izy io zay indrindra tsy maintsy avotana ny ainy na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana fa le olazaina aty amin'ny dokotera amin'iretsy ratra be mahazo azy rehetra zao tena tsiko mihitsy hoe ahoana no tenenina inona ny lazaina atovy hoe lany ny biby rehefa tsy maninona io roatra ny efitra mety kosa zany ianao zany fara ho ile angakaingana moa rangaha fa tena vonjy ainy ty angakaingana arainy eto ihany ny andro fantsofoko ao amin'ilay efitrankely farany ambany fa manao inao foana ary iny ndraso hoe arahako akaiky androany vo tena ho fantatro ny tena marina hoatray fa tsy Antony akoho ve iny lasa niditra iny fa misy inona ary ao aleo hamonjy rivotrandro amin'izay aka efa nikatana ny varavarana misy andro zareo eto mahare tsara ny zavatra mitrango ao onjeo ary maninona ary zany olona izany savy manao ny atao indray maherin-dozy iny dia mety ho aiza re izany vehivavy mitoloko miantso vonjeo izany Ialida fa maninona eto ianao tena tratra marina andao miala teo ianao fa sody tratra ny ramose eo tena marina fa inona ny zavatra mitrango ao ianko misy olona mitoloko be ne ao efa fantatrao zany ka iza le olona nivo aleo jereko mihitsy ka aty fa ianao tsy nivo zany ianao fa olona hafa mihitsy ary ahy ianao kokay anisany inona tsy anisany zany ary Alida ka inona ary nataonao niaraka taminy teo dia raha tsy nivo tokoa ny ao dia iza zany ka nivo ane tsy atontsony mandainga ianao ary tsy matoky anao tsony Alida tena lasa izy marina inona re ny ataoko tena mila mitady hevitraingana dia aingana fa sao dia ho faty ahy tokoa iny zanak'olona iny ka tsy matoky an'iny Antony intsony aleoko manao akanjo mafana tsara dia lasa izao tsy maintsy afaka atoany io zay tsy adino reto firovateny reto raha tsy nisy aza reto efa maty aho ohatr'izay zay fa lasa saika adiniko ny jiro aleo iala amin'izay fa sao isy atsikaritro reto ihany folo ralina izao tsy androko tsony ny andro maraina raha mahazava koa no mandeha mety isy ahita rehetrany tafavoaka dia hoaiza lalana mody izao miakandrefa na raha tsy diso any any izao ny azo antoka aleo andeha
ny anaty alanylana rehefa tonga kely io efa lasa lavidavitra ihany aho izay sasakadin'izay ny lasa masina naliny mitantana ny tiako izao fa nomboka dia hiditra anaty ala amin'izay. Midina be izany lalana andehanako izany marina. Tsy misy anaiko tratran'izany kosa aloha eo e. Tena reraka izany. Aleo hijanona kely mihitsy. Sady toa tsy haingo-tsondry zareo teo. Amin'ny 12 ora latsaka kely izao. Rina indray ary zandriko izany. Dia iny mitazako iny. Andriamanitra, arovy aho. Ohatra misy ray koa iny tazako iny ohatra ny alika nefa tsy alika toy ny olona mandady misy hafa koa retsy ambony azy retsy tena andositra Andriamanitra hofaty andro any tena tapitrany ala izany tena ery misy rano aleo amonjy aingana sady reo daholo le zavatra manenjika marina. Vonjeo e, vonjereo olona ary tonga dia mivola trano misaotra Andriamanitra. Mandrosory kelakely e. Mba omerano tompoko azafady fa tena mangetaheta. Eto ny rano ary e. Misaotra tompoko. Ialida Antonia ary nakaiza le rangaby namin'ny rano anaty eo. Andao ialeto ianary Alida, maty eto ianao. Fa ahoana no alalanao hoe aty any an-trano re izany resahana fa andao ialeto aingana. Ary nakaiza le olona ray teo. Olizy e. Zaho aloha tsy hiverina antsony. Tsy maintsy miaditsika ry Alida. Avelanjakazaka foana ve maizina. Ndao andefa tsy fantatrao hoe tanàna n'inona ity. Kareraka ry Antonia. Fa nareo izany nanenjika teo. Ie, izay nanenjika anao tao anaty ala teo. Vetivety teo nefa anao dia tsy hitanay. Raha tsy ianao nenjehan'ireny zavatra ireny indray. Soa ihany fa very le rano saika hosotroinao teo. Fa inona daholo re izao ry Antonia. Aleontsika miverina ry Alida. Tsy mahasoa anao mandositra ohatr' izao. Ndao dia matokisana. Any an-tranontsika miresaka momba an'ireny zavatra hitanao ireny. Ndao ary. Ave kely ianao azafady. Fa misy inona e? Misy inona? Inona daholo reto zavatra reto inona? Fataiza ireo? Tao ambany kidoronao tao reo. Inona ho ary eo? Tena lozy ty. Hita mahery daholo le fiaro tao ambany fandriako marina. Manontany anao anie ah. Inona ho ary eto? Inona? Ka tsy haiko hoe inon'ireo. Ay tsy hainao hoe inon'ireo? Anisandray ary reo e? Ka tsy ary eo. Tsy izany tompon'ireo. Ay, ka rehefa tsy anao reto dia teneny ny tompon'ireto fa tsy ahazo an'ireto tsony aty amiko. Tsy ary eo e. Tsy fantatro izay tompony. Ary aloha andehanao zavatra ka. Verena ianao aty. Fa inona ihany ianao e? Ary hoeto aty koa ty zavatra emozonanao ty e. Maninona anao kosa e? Eto ty iny. Tsy azonao intsony ty. Ary inona moa izany ny dikan'ity Tsy misy dikany iny. Omeo ahy indry mahery a. Ka rehefa tsy misy dikany dia aleo hoe sorona e. Tsy mahazo manao an'ity tsony ianao. Mandehana amin'izay.
reny zavatra lireny ry Antonia. Sao fa dio mandosodositra oatra reny. Vao maika anie ka ahitantsika lozany oatra reny. Mila manana faharetantsika manomboka eto. Tena miala tsindry ny tena marina tamin'ny fandosirako iny lasa tsy nahatoky ianao nahitanao voaka tao amin'ny trano tatsy tsy mitatsy. Efa fantatro mihitsy ka. Sady efa milaza anao ny hoe za fa piasa no ato tsy afaka mandambaiko ny satasata iny sady zao koa ny realita tsy ahita lalan'izany mihitsy ianao. Ka inona reny zavatra lireny? Diso lalana ianao. Tokony tsy mivily ny akavia ianao rehefa nienjehana fa nahintso foana. Tsy fantatrao fa tanàna be mpamosavy be ny nalehanao iny avala be amin'ny mihitsy iny. Dia mpamosavy izany reny nanenjika lireny? Ary leranga tao amin'ny trano? Indray izao mety hoe avelongamba satria vao niditra dia nanjavona izy. Tena mbola tsara zanahary azy izany. Aza matahotra ianao fa tsy nidositra intsony fa ny tena loza koa dia izao. Hita mahery daholo ilay zavatra tao ambany kidoroko. Marina mafy Eno dia nalainy koa aza ilay saplety ety amin'ny tendako. Kay. Zao mody maneke fotsiny aloha ianao an'ilay mariazy. Fa hitantsika eo nitetika mandriana azy. Tsy maintsy mandresitsika fa aza kely finoana ianao realita. Sady tsy ho azo tsony anie reny. Zay ekeo fotsiny io mariazy io aloha dia hitantsika eo ny anatanterahana nitetika rehetra. Dia inona nefa ny atao tena tsy hitako tsony ny fitaovam-piadiana azy efa lasany daholo. Ka aloha aza mikoropaka fa zaho natao. Mila makany amin'ny bebe anao aloha za. Mila mopera koa tsika nampitosika antsika mivavaka mahery vaika. Nivo koa alefaka mody ihany fa mino fa tsy handeha hijery azy ihany intsony raha miseho alohan'io mariazy io. Tena mety koa izany Ary ny ataontsika izany ahoana? Sao ary ny ataontsika Sao mety tsara izao. Tena mariazy hafa mihitsy izy ity ka. So ihany ary izy fa nanaiky anaovana mariazy amin'ny 12 atoandro izao koa. Eny efa niteny an'izany tamiko ihany izy. Izay baiko ny lehibe ihany io no tsy maintsy ataoko. Dia nandraraotanao tamin'izany tena fetsoloha ianao Fa mila vity androany ity ry zareo eo aloha Victorina be atao ty voaly ty Ienjana izy ity reto taizany mbola nisy natao mariazy ka nisarona voaly mainy tahaka izao. Fa zao na mandresitsika na resy androany. Fa zao tandremo misy latsaka ireo zavatra rehetra nampanoviko anao ireo ry Victorina. Dia izay fa andeha amin'izay aloha. Rehefa misy lakilosy maneho ianao dia tokony efa eo ambaravarana nareo mianaka. Zareo olona ohatry ny mampatahotra big io. Savy io izany ilay hanamason'izao mariazy izao androany. Aty amiko daholo ny mason'ilay olona marina. Tsy misy fianakaviako akory. Za koa ty ohatra ny adala ka. Nga moa izy ty mariaziko tonga ato amin'ny toerana tokony isy aty. Mitsikitsiky ery ilay mahery mandray ny tanako. Ndrasy mony mba hitsikiana koa azy. Efa vonina ka. Ska ihany ianao ty farany realita. Vonina ka. Eto dia ampiakariko vadiko ianao realita.
ka hiaraka anaraka ireo fomba rehetra izay hifampifehezana amin'ny hery sy ny fikambanantsika. Tena loso ty nefa ty teny atao ty izany dia tsy maintsy atao efa tsisy dikany loatra eto dia manaiky ampiakarinao vady ry mahery ka hiarahana araka amin'ny fomba rehetra izay fampifehezana ao anatin'ny hery sy ny fikambanantsika e. Omeo any tananao ry Alida. Eto izany no andomako an'ity labsy eto akaiko ty. Ny tanako kosa aloha tsy havelako didiny amin'iny antsiny ka. Ela be any ianao izany ry malala e. Etsy, omeo any tananao fa tsy maninona io. Hodidiana kely fotsiny akana rary e a. Eo ary. Ao tsara vendririanivo a. Ie, ao tsara ka lasa hafahafa be zany anie ianao e. Aleo aloha amafisina mihitsy mivavaka ka. Andriamanitro manatrehanay ianao eto. Ary iny zamiesikesika be ao anaty kimondriko izany ary nivo. Fonjeo Andriamanitro. Maya, azadorana e, Maya, maty e, Voaly, toa misetroka mainty be mivoaka avy amin'ny vavan'ivo marina. Mopera. Maya. Vonjeo fatoranivo. Vonjeo e. Fa inona ary ty ataonao ty e? Jereo ratsy ny rehatra le lamba varavarakely marina. Lasa daholo ny olona marina mafy. Fa ahoana izao e? Fonjeo e, maitrano. Maya, tena sovaka ny hazavana ny tavako. Ka voanitsana ny ilay rideau dia nanjavona niaraka taminy izy e. Tena voafinga andreo seza ireo mahery dia nitatazan'ilay vy maranitra be marina. Ary manomboka midonaka tsikelikely anie izany vatany izany realita e. Jereo ty izy fa misy setroka mainty be koa mivoaka amin'ny vavan'iny. Io realita. Eny tokoa, fa inona iny ary lasa antitra miketroketrona be ny izany vavan'izany e. Eno a. Ndao hoe jerena ary Antonia. Ndao ary. Hoadray, tena teo amin'ny tenda mihitsy no nitsatoka le vy be. Alida. Vita veny aminy ry Antonia, efa maty. Ie, mino afa efa maty io ka. Le metaly teny amin'ny tendany koa efa tsy eo intsony fa nakaiza. Nakaiza izany ry ny Alida. Teo tazako nazaka zavatra teny aminy any ilay dia volo vatany iny teo e. Mety ilay metaly ngamby izany. Mino afa vita izany e. Ary aleo andeha jerentsika amin'izay aloha lesapilesy namana feny lesa-tany ity e. Ndao tokoa. Tena misaotra betsaka i Antonia. Inona moa no tokony hisaoranareo anahy? Raha tsy nisy anao koa nery Alida dia tsy tanteraka mihitsy ireny zavatra ireny e. Ianao no tena hisaorana. Za koa miala tsiny aminao ry Antonia. Raha mba nihain'ny teninao hatramin'ny voalohany mantsy dia tsy toy izao mihitsy. Soa ihany. Faly arak'izy rehefa tafaverina soamantsara eto daholo nareo a. Fa na nitolambaliny raha tompoko vavy aza dia tafody soamantsara eto ihany koa. Tena miderana eri-posonona nananao ary Alida. Nefa
tsy haiko ny tsy hisaotra anao ry Antonia. Raha tsy ianao manko ny nanampy io zafikelyko io dia tsy ho vita mihitsy izao e. Fa tena misy dika marina kay ny nofy. Ny ahy izao dia tena efa fambara hoe mila andreniko. Ilay nofindrifa miverimberina ve? Sady mananjina koka iny maty a. Tsy avelany ho verivery fahatany izany na ny taolany ary. Ilay raha mikorina koa e. Misaotra an'Andriamanitra tsika. Fa hono marina ho aho. Tsy zazakory izany ilay tao an-kibonao ry nivo. Enkia, zanaky satana ny tao e. Fa efa afaka tamin'iny koa. Marina izany tenin'ny nivo izany e. Izaho mihitsy manko ny nahita azy mivoaka taoko no setroka mainty be izay ilay izy. Niaraka tamin'iny dia niena ny kibonivo ary torana niaraka tamin'izay koa izy. Misaotra betsaka reto a. Fa raha tsy nisy an'ny zanaky satana iny koa ny tato anaty kiboko, mety efa maty ahy e. Fa ilay mahary azy koa ny tena enjana. Izaho izany efa nanao fanekena tamin'ny satana koa. Teny fotsiny rerendry alida. Le rano sotroina iny ny tena fifanekena. Fa raha tsy nisy aloha ireo fiarovana taty amin'ny bebe mety efa matony koa. Ery izay rakizy a. Efa vita iny. Fa izao e. Aleo sika ikarakara ny taolam-balon'ny raha tompoko vavy amin'izay. Hividy lamba mena dia aleo esory ny voaly mainty mandrakitra ny vatana misy azy io e. Dia ho asitrika any am-pasan-drazana amin'izay koa izy. Voaly mainty. Tantara nosoratany Natasandry ianirina.